fa raha ho an'ny andriamatoa hery rajaonarymampianina izay filoha vaovao an'i Madagasikara kosa dia nanambara nandritra ny fanasana azy tao anatin'ny fandaharany onjam-peo RFI invité Afrique fa ny famerenana ny fanjakana tsara tantana no vaindohan-draharaany ho an'i Madagasikara raha rantanina ny laharam-pamehan'ny ny tenany. Nandritra ny fifampiresahany teo amin'ny vata fandraisam-peon'ny Christophe Boisbouvier ao amin'ny onjam-peo iraisam-pirenena RFI androany nanambarany hery rajaonarymampianina ireo raharam-pahamehany mandritra ny fitondrany ho an'ny Repoblika fahaefatra eto Madagasikara. Nilaza arak'izany ny tenany fa ny famerenana ny tany-tandalàna no vaindon-draharahany mba hamerenana ihany koa ny fatokisan'ny vahoaka malagasy amin'ireo mpitondra azy. Izany hoy ny tenany no fototra iangan'ny zavatra rehetra ary rehefa tafapetraka soamantsara ny lalàna eto Madagasikara dia tsy hisy intsony ny fanaovana tantely afa-drakotra ny arena voajanahary. Ny fanajana ny lalàna no andrasana ary tsy mijery ny any aoriana intsony ho hiatrany ny tenany fa ny ho avy no ho banjinina. Mahakasika ny resaka ny mety ho fanendrena ny Andry Rajoelina ho praiminisitra amin'ny Repoblika fahaefatra dia nambarany fa tsy mbola mahafantatra ny momba izany ny tenany ary ny andro izay hiara-iasa aminy eo. Mamafisiny ihany koa fa izy dia kandida misokatra ary kandida mampivondrona ny hery. Nametra-panontaniana mahakasika ihany koa ny famerenana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny avy ao amin'ny RFI ary nilaza fa mety ampiteraka korotana raha tsy manaiky izany ny filoham-pirenena vaovao. Ity farany arak'izany dia namaly fa tsy izany aloha ny laharam-pahamehana sy vaindon-draharahany ary tsy miahiainy amin'izany i hery rajaonarymampianina fa ny fahoriana mahazo ny malagasy no laharam-pahamehana satria ny fanavotana ny malagasy no ilaina amin'izao. Andrasana amin'ny asabotsy izao arak'izany ny fianihanana ny filoham-pirenena vaovao hery rajaonarymampianina.